Genesisy 2:2 dia vita ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra ao aminy, ary tamin'ny andro fahafito dia vitan'Andriamanitra ny asa efa nataony, ary dia nitsahatra tamin'ny andro fahafito izy tamin'ny asany rehetra izay efa nataony. Ary Andriamanitra nita ny andro fahafito sy nanamasina azy, satria tamin'izany no nitsaran'Andriamanitra tamin'ny asany rehetra izay noforoniny tamin'ny nanaovany azy. Misy atao etena sy ny toetry ny olombelona fony tsy mbola nanoto izy. Ary izao ny tantaran'ny lanitra sy ny tany tamin'ny namoronana azy, dia tamin'ny andro nanaovan'i Jehovah Andriamanitra ny tany sy ny lanitra. Ny hazo madinika famboly dia tsy mbola nisy teo amin'ny tany, ary ny anana famboly tsy mbola nisy naniry, fa tsy mbola nampilatsaka ranon'orana tambonin'ny tany Jehovah Andriamanitra, ary tsy nisy olona hiasa ny tany. Nefa nisy zavona niakatra avy tamin'ny tany ka nandena ny tany rehetra. Ary vovon-tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony dia tonga olombelona izy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao sà tao etena tany antsinanana, ka napetrany tao raha lehilahy izay noforoniny. Ary nampanirian'i Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mahate izà sady tsara ho fihinana, ary ny hazonaina teo afovoan'ny sà sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ary nisy ony nivoaka avy tao etena, andenan'ny sà. Hatreo izy dia nizara ka nisampana efatra. Ny anarany voalohany dia Pisona. Io no mandeha manodidina ny tany Havila rehetra izay misy ny volamena, ary tsara ny volamena amin'izany tany izany. Any ny Bedola sy ny vato berilina. Ary ny anaran'ny ony faharoa dia Giona. Io no mandeha manodidina ny tany Kosy rehetra. Ary ny anaran'ny ony fahatelo dia Idekela. Io no mandeha tandrifin'ny Asiria. Ary ny ony fahaefatra dia Eufrata. Ary Jehovah Andriamanitra mitondra andra lehilahy ka namponina azy tao amin'ny sahetena hiasa sy hitandrina azy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sà dia azonao hihinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hihinanana, fa amin'ny andro izay hihinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Ary Jehovah Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady zaza ho azy izy. Ary tany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny bibidia rehetra sy ny voromanidina rehetra, dia nentiny tany amin-dra lehilahy ireny ahitany izay hanononany azy avy. Ary izay rehetra nanononan-dra lehilahy ny zava-mananaina rehetra dia izany no anarany. Dia nomendra lehilahy anarana ny biby fiomby rehetra sy ny voromanidina mba amin'ny bibidia rehetra, nefa tsy hita izay vady sahaza ho andra lehilahy. Ary Jehovah Andriamanitra nahasondry tory andra lehilahy, ka dia natory izy, dia naka ny taolany tehezana anankiray izy ka nanakombona nofo ho solony. Ary ny taolany tehezana izay nalain'i Jehovah Andriamanitra tamin-dra lehilahy dia nataony vehivavy ka nentiny tany amin-dra lehilahy. Ary hoy ra lehilahy, ankehitriny dia taolana avy amin'ny taolako sy nofo avy amin'ny nofoko ity. Ity dia atao hoe vehivavy satria lehilahy no nalana azy. Ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny, ary dia ho nofo iray ihany ireo. Ary ny tanjaka izy mivady dia raha lehilahy sy ny vadiny nefa tsy nahalala henatra izy.